salama daholo salama rehetra amin'ny rahalahy. Iandriandro olona kely tsika dia atombotsika ny live ny live androany zany mikasika ny mitomontolona araka ny efa nitenentsika ho tenentsika androany ny antony sy inona mahatonga ny fitohizan'olona fa miandry ny olona kely tsika 30 sekondra dia hanomboka ny live nay efatra mirahalahy. Efa lasa moa zany izy ity araka ny teneniko teo hoe mitoletolona, inona moa ny antony tohizan'le tolona? Misy zavatra maromaro zany ny antony tohizan'le tolona. Araka ny efa fantatsika momba le prime zany no asiko resaka amany voalohany. Araka ny hitantsika fa taminatin'le horonan-tsary zany fa nifanaraka ny président ny fédération sy ny membre fédération tamin'ny ankizy fa ho aloha par virement afaka herinandro vitsivitsy ny prime zareo ambony zany amenona n'ilay banga tamin'le prise monnaie. Avelatsika ny prime satria mbola afaka herinandro vitsivitsy iny no vao mety ho tonga any anatin'ny riban zareo satria efa nalaina ny riban zareo. Eto moa zany dia hitohy amin'izay resaka izay satria mibetsaka io zavatra io zany efa fataon'ny fédération hoe ho alaina ny riba dia nefa rehefa avela izy indraindray mety tsisy akory. Zay no mahatonga an'le hoe tolona mitohy satria zavatra maro be zany no ataon'ny fédération amin'ny fitantanana ohatr'izay satria raha tsy tenitsika amin'ny mekandreto namako reto moa fitenenana maro be zany ny resaka prime alaina fotsiny ny riban'ny ankizy dia tsisy zavatra voaloha akory hatramin'izao. Ameko an'ny reto namako reto ngamba aloha fitenenana fa zay fotsiny ny arosoko amin'ny voalohany hoe mitontolona satria maro ireo zavatra tsy mety ao amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra fomba fitantanana amin'ny lafiny amin'ny ankapobeny. Oui, voalohany indrindra aloha misaotra nareo telo mirahalahy amin'izao tafatafa ataontsika amin'ny andro hariva zao dia avy eo koa misaotra ny voaka malagasy, misaotra ny zoky sy zanjy ary koa nareo mpitia baolina kitra ao Madagasikara. Mbola mitohy aloha zany hatreto aloha misaotra anareo kosa aloha nanome an'le afatsinareo atao message privé dia ho tanisaiko eto daholo zany dia avy eo moa reo raha laiko reo koa zany manao ny afatra ambiny fa misaotra izy ity moa noteko tsy tsirairay daholo ny zavatra nalefanareo taty aminay reto vokatsinareo ho vakiko eto daholo. Voalohany indrindra aloha dia mitohy zany tolona momba an'ireo fampanantenana ny vola na prime na remboursement des frais ho an'ny mpisehatra sy mpikambana ao amin'ny fédération. Izany hoe ny mpitsara, mpilalao, mpitsabo, mpitantana club na koa bénévole tsotra no efa nalaina riba andoavana ny vola nefa hatramin'izao efa 7 volana mbola tsy misy izany, mbola tsy misy. Ao kosa ho an'ny mpitsara arbitre maro amin'izy ireo no tsy mbola nahazo ny indemnité sy remboursement des frais hatramin'izao. Vokatsin'izany dia manaiky tsy hanao ny championnat de national izay tokony atao amin'ny tapabolana. Ao kosa maromaro kosa ny vola mbola tsy voaloha, ao ny festival I15 mbola tsy voaloha ny remboursement des frais, CAN futsal féminine mbola tsy voaloha ihany koa, COSAFA I17 mbola tsy voaloha hatramin'izao. Misaotra anareo nampitan'izay afatsinareo zay dia asehona eta ho hitany vahoaka malagasy rehetra, ho hitany mpitia baolina kitra hoe maro zavatra tsy milamina ao amin'ny fédération dia omeko ny bolida ny fitenena.
Voalohan-teniko aloha dia efa alome rabantsika manaraka izao sy ireo vahoaka malagasy rehetra nanampy anay zany a, nahafahan'ireo zandrikely ireo namaha ny olana zareo amin'ilay resaka prime ity. Hoy araka ny tenin'izy miraharaha teo hoe mitonitolona satria betsaka ny mbola zavatra hotolomina atao anatin'ity baolina kitra ity. Araka efa nitenen'ny Paulin teo moa zany hoe maro ireo olona ao anatin'ilay baolina kitra zany no nahazo fampanantenana, tsy mahazo ny tambo-karamany zany. Araka efa voatanisan'ny Paulin teo moa fa averiko hoe mpitsara ny U15, ny ao amin'ny carina futsal vehivavy, ny carina U17, mbola betsaka ireo tsy voatanisa fa toko ngamba efa tanisain'ny Paulin teo daholo fa betsaka amin'ny fampanantenana pokaty. Dia ny tena zavatra tiako atongavana dia ny football vehivavy no ny anton'le tiako ambara eto zany hoe nisy ny fanampiana izay moa manaraka tsara ny resaka fandrosoan'ny baolina kitra. Nisy ny subvention ozy ny fitenena izay avy any amin'ny FIFA manokana ho an'ny football kitra zany aty Afrika, anisan'ny nahazo an'izany Madagasikara. Dia mifantaniako mipetraka hoe fa naninona no tsy nanao kozafa ireo football vehivavy ireo, tsy voaloha volan'ny zareo, nisy ny antoka ny hoe avancena nefa tsy remboursé ny priman'ny vehivavy amin'izao. Dia araka ny efa mahazatra moa zany dia hatrany voakasika le virus-ndry zareo koa zany hatrany amin'ny football vehivavy, le resaka tsindry azo lena, le resaka tsy voantso raha tsy manome vola kely. Iny moa mbola hidirantsika après le nisy le U17 hoe mila manome 60 millions vao voantso amin'ny équipe nationale na mila an'izao. Fa ny tena tiako atongavana le football vehivavy mihitsy le hoe misy tena misy mihitsy ny vehivavy mandefa mitaraina aty aminay. Raha tsy misy ny harcèlement sexuel tandremo kosa aloha izay fa tena zava-doza zany mampitandrina anareo mpanazatra, fa mbola ho avy ny fotoana tena iresantsika goavana an'izay resaka izay, satria misy an'izay hoe raha tsy miaraka amin'ny mpanazatra dia tsy voantso amin'ny équipe nationale. Donc mampitandrina anareo mpanazatra ny barea vehivavy izay amin'izay toetra izay, satria tsy mendrika kosa angamba izay. Ary tiako tenenina hoe meo an'izay mahay ny ekipa-pirenena, fa tsy izay hoe raha tsy miaraka ohatrohatr'izay. Dia izay no zavatra tiako atongavana. Dia tena zavatra tiako tsindriana le resaka subvention ny FIFA hoe fa maninona misy foana le subvention an'ny FIFA ho an'ny football vehivavy, dia fa maninona no tsy tonga any vehivavy ireo ny vola zany, ny prime izay nampanantenanareo an zareo. Ary misy ho an'ny vehivavy mihitsy nanao témoignage taminay hoe tsy mbola nahazo vola. Izay ngamba no tiako ampitaina, fa tsy haiko ny namako rahalahy reto raha mbola misy ampidy kely fotsiny ngamba izay tena Bolidas Paulin izay le izy zany ny olana be amin'ny fédération zany amin'izao fotoana izao dia be loatra zany ireo zavatra fampanantenana. Ary li tsy fampanantenana moa zany fa ny remboursement frais. Ohatra fotsiny zao ny arbitre amin'izao fotoana izao dia tsy mety tsara ny D2 national. D2 national moa hiekarana any amin'ny Pro League. Donc zany miembotra indray zany aloha ny compétition hiekarana any amin'ny Pro League, satria inona ny antony? Efa volan'ny arbitre tany amin'ny éliminatoire efa ela be tany tsy voalohany zareo ny frais, satria ny arbitre zany ohatrany hoe makany Antsirabe ohatra dia mandoa amin'ny frais izy dia aveo remboursena, dia tsisy mirembourse koa izy fa alaina fotsiny riba ohatran'le prime bariato ihany alaina ny riba fa tsy voaloha akory. Be da be zany le cas ohatr'izay ka eo mampietra-panontaniana zany le fitantanana ao amin'ny fédération hoe fa inona marina ny anton'izany rehetrarehetra zany. Zay moa zany aty amin'ny arbitre ny football féminin mitovy amin'izay ihany asiana mirembourse, asiana miavancé le ankizy dia tsy vita akory. Araka ny teny Bolidas teo misy subvention spéciale mihitsy ny football féminin amin'ny FIFA, nefa na ny championnat tsy zarizary, tsy misy championnat malalaka akory, tsy misy championnat ny ankizy, tsy hita be ihany zany, nefa mba anisan'ny manana toerany
apetraky ny kafy izany football féminin zany fa tsy de hita loatra zany fa de sambosamborona ery ihany moa mandeha ny festival de samborona ny ekipa ao Antananarivo ekipa amin'ny vehivavy satria araky ny teneniko hoe tsy misy ny championnat de sambosamborona fotsiny fa mbola hitoy ihany ngamba meko any Anisa ngamba fitenenana mbola mitoy ihany mantsy le resaka eto am'le resaka vola moa zany alohan'ny anakatongatsika iny de ho toizantsika ihany. Azafady kely aloha ampio kely resaka mifaneva avy eo Anise Manjay amin'ny resaka arbitre raha vao arbitre zany miteny de tsy maintsy hisy menace koa azony zareo amin'ny resaka zay vola zay ho anana meko Anise ny fitenena. Betsaka manome fitenenana Zoula Poulain ary miaraba antsika rehetrarehetra koa moa zany de voalohany indrindra moa zany de ino izy teo mitoy ihany ity resaka tsindry sy fambaninany ny baolina malagasy ity moa zany mbola misy ihany zany eo amin'ny resaka Barea moa zany tena tiako tenenina mbola misy ihany io fanavakavahana io amin'ny staff gasy sy ny mpilalao gasy ary ny mpilalao expatrié moa zany fa maninona kosa tsy maintsy atao ohatran'izany foana tsy maintsy misy an'izay fanavaka za moa zany de contre an'io hoe fanavakavahana io moa zany de tsy mety amiko mihitsy zany zavatra zany ka noho izany fanapahan'ny indemnité an'ny joueur gasy sy ny staff gasy zany amiko aloha de efa tsy normal zany za zany rehefa miteny de na tonga de hoe miaro ny locaux sy ny staff gasy ary depuis 2015 za efa niady an'izay foana saika natadidinareo fa nisy fotoana zany resaka momba ny fiarovana ny locaux malagasy joueur gasy moa zany ka raha ohatra fotsiny hoe tena zay mihitsy moa le izy 1500 € victoire 2 matchs ça fait 3000 € plus de présence 1000 € ça fait 4000 € nefa mivola miditra mivola raisy ny joueur locaux sy ny staff gasy 1500 € ndraindray raha 1000 € mihitsy fa maninona kosa atao an'izany le fitantanana matoza efa-tsy amin'ny rahalahy tonga eto mijoro ary miresaka juste fa hoe tiana iova ny fomba fitantanana ny baolina kitra malagasy tiana handeha amin'ny laona satria hatram'izao tsisy zavatra mandeha amin'ny laona mihitsy amin'izao aloha mari atsika efa ok nahazo vokatra atsika tamin'ny tranona iny tsara be vokatra tonga finaliste atsika fa matory boakelo hoe tonga tao amin'ny toerana misy anazy io de nisy ezaka be nataonjareo tao ka noho izany tokony mba tohanana zany surtout les locaux satria tranona zao resantsika aloha am'izao Barea de raha ihany aloha ka mila tohanatsika reo zanjikely reo ary zay efa-tsy amin'ny rahalahy de vonona hijoro hatramin'ny farany ampandehan'io baolina kitra malagasy io ka zay aloha amin'izao aloha ny azo teneniko amin'izao mbola lavalava ihany moa zany resaka atsika ny anapiko any miara azafady fany ny anapiko an'izay teny Anise zay ngamba mbola le am'le resaka hoe prime match voalo moa zany le resaka barea vehivavy mahagaga anao hoe misy ny barea vehivavy misy ny subvention fa mbola tsy nahenao hoe ny championnat matao Madagasikara hoe championnat Madagasikara football vehivavy hoe lasa ny anina hono nefa misy ny ekipa pirenena donc iza zany le voantso any amin'ny ekipa pirenena malagasy zay zany mahagaga ana fotsiny miza le olona voantso any amin'ny ekipa pirenena malagasy zay le mahatonga na miteny hoe zanakianina ve ny voantso any zanakianina ve ny voantso any nisy vehivavy voantso avy any Dego nisy vehivavy voantso avy any Majunga nefa misy ny ekipa pirenena de fa no manarak'izay le prime match voalo adiniko ny teny teo ao koa le chef délégation zay mitondra mitarika raha misy compétition match anankiray ohatra hoe match goavana ataoko hoe Vosa Junior sy Adjesa ihany Majunga misy ny atao hoe chef délégation chef de ahoana moa fomba fiteny an'iny commissaire au match fa mba voalova prime an'ireo olona reo tsy tany saika tokoa misy responsor privé zay mbola tsy vo rembourser ny
volany zareo dia mahagaga ihany hoe fa sao dia mba tokony mba asiana fiovana amin'izay ty resaka prime ty resaka fitondrany ty. Tiako dia hanampiana an'ilay tenina nisy teo amin'ilay resaka ty prime ty témoin zany satria zavatra efa hitako tamin'izato amin'ny fédération io. Rehefa le expat no mitaky prime dia azo ny prime ny expat hoe mamy fa rehefa le eo zany misy fizarana prime eo fa rehefa le locaux dia alaivo any amin'ny fédération ny ianareo. Tonga any amin'ny fédération ireo ankizy ireo miaraka amin'ny vady aman-janany mody maina Tanapolo. Dia ohatrohatr'izay zany le izy. Dia ty resaka ribe ty moa efa film efa mandeha foana io, zany responsable amin'ny resaka prime ny Barea A tamin'iza coordinateur farany teo. Alefa so amin'ny mail ny prix ny ribe, alefa ribe. Atao fichier Excel ny ribe. Au fait, ataondrareo izy mba ifrenena an'le paiement, hanemborana an'le échéance foana hoe atao miembotra dia miova foana le version. Alefa mail ny prix ny ribe an'zareo. Atao fichier Excel indray fa tsy mety ny raha matoa zao. Ataovy an'izao indray fa tsy mety ny azonareo. Dia tiako atao an'ilay zany hoe ataondrareo izay hanemborana an'ilay izy dia ohatrohatr'izay foana. Za koa efa sendra zany aloha aloha bianao dia tonga amin'ny Madagasikara remboursena. Dia ohatr'izay le izy. Tsisy remboursement. Razoko tsara zany tenin'ny bolide zany azafady tsy manapaka anao. Razoko tsara nge zany zany tenin'ny bolide zany be da be nge zany reo tsosa tsy alohan'ny fédération satria nazary nahazo fournisseur ana za moa tsy teny fa manjary fantatro zareo izy matahotra le olona fournisseur en fédération ana zavatra tsy alohany zareo volana janvier mbola tsy voalohatra amin'ity ka eo le mametra panontaniana hoe fa maninona no misy tsosa be da be eo en fédération, inona ny antony le fitantanana mihitsy zany ngeny mety tsy hainareo ve mitantana an'le izy sa hoe ahoana no impossible an'izany hoe volany arbitre tsy voaloha volan'ny commissaire au match voaloha remboursement frais an'ekizy nandeha déplacement tsy voaloha ny kozafa féminine tsisy nahazo tsy azo koa ny volany ny festival la U15 mitovy amin'izay daholo. Donc betsaka zany le izy ohatrany fampanantenana pôkaty foana fa inona marina ny tena misy izahay dia mila mangarahara avoay ny volany ekizy raha misy volany ekizy tokony alohany omeo anazy ny volany zareo remboursement frais an'zareo satria efa nomeny efa izy ny antoka amin'ny frais dia remboursement sisa ny tadiaviny ameo kosa angamba fa mety tsy rariny kosa angamba raha izany ary rariny dia rariny raha ohatra ny arbitre tsy ety tsara ny de deux national. Io mantsy efa hitantsika rehetrarehetra amin'ny annonce hoe miembotra le izy inona ny antony mampiembotra tsy voalohany volany arbitre ka engany tompoko mba amboarina fomba fiasanareo fa tsy mety le fitantananareo mihitsy tsy fantareo iza no responsable nareo rehetrarehetra i madame SG nareo comité exécutif folo mirahalahy mantsy nareo ny ao miaraka amin'ny président Alfred amboarina fitantananareo fa tsy mety zany matoa misy ariare be da be tsy voalohanareo. Zany ngamba no amaranana efatra amin'ny rahalahy ny resaka prime fa mba amboarina fitantanana amin'ny fédération fa tsy mety zany zavatra zany satria feno loatra le ariare tsy voalohanareo ary le volana ekizy mba omeo averika le teny anisy teo hoe rehefa prime mibara dia mitovy daholo ana locaux na expa fa tsy hoe rehefa locaux izy dia alainareo 4 000 € tokony 4 000 € samy mitovy zany fa maninona kosa ny bandikely nataonareo 1000 nefa samy olona teo ihany. Surtout any Madagascar tsika mila ino hoe mila manampy fianakaviana eo mivady aman-jana ka eo amin'ny famille moa zany ka za zany tena mamparary anao hoe fa maninona ny any Madagascar amin'izay atao kelikely par rapport amin'ny expatrié ary zay le tolo efa nataoko efa depuis 2015 moa zany ka marary amina le izy dia zany mampatonga ana tsy maintsy tenenina zay zavatra zay rehefa Barea dia Barea ray ihany dia aoka mba hitovy ny ho an'ny expatrié sy ny locaux sy ny staff gasy sy ny staff avy ivelany. Ok, anampiko ny resaka ny frère Anise zay ny angatako aminareo en fédération ajanono ty menasy ataonareo ho an'ireo joueur zay miteny reo bandy reo tsy mahasahy mitaky an'izany reo staff gasy fa isoraka aloha hoe mpanazatra kotratsika mba miaro an'ireo staff reo staff gasy reo staffony fa nitsika gasika samby gasy ihany no famely zany zavatra tsy mety tsy ekenay zany fanambanina anakay mbola verina foana fanambanina
an'ireo joueur gasy reo sy ny staff gasy zany tsy mety mihitsy zany raha satria le bandy tsy afaka iteny amin'ny fédération izy tsy afaka noatra ny fédération ina ny mahazo anazy menaceny zareo izy hoe raha vao miteny anao vao zao tonga de vita momba anao tapaka ny lohanao normal bandy tsy teny fa zay zokiny sy ny rehetrarehetra mba afaka miaro an zareo satria tsy mety zany zavatra zany tsy mampanjoso football zany ka aoka nareo amin'ny fédération mba ajanononareo ireo manambanimbany ireo joueurantsika gasy reo ataovy mitovy le teneniny Anise ataovy mitovy teneniny Zoky Lafaneva fa zay tsy manaiky an'izany zay fanambanimbanina ireo joueuranay locaux reo ny avenir anay reo ny noriariatsika gasy donc mila tohanana zareo mila sandratsy ambony zareo mila mpina zareo mila mina motivation zareo fa tsy atao ohatrany fanovanareo an zareo reo tsy mety contre an'izany mihitsy zay bon ny anahy moa zany mampatonga anay fahatsamy mahalala eto moa zany nefa fatanareo fa fijoroana ary mitolona ampandehan'ny baolina kitra malagasy zay atao hoe Barea moa zany ok de efa hitanareo moa reny ohatra fotsiny kolokolo io zany tena farany tena tsy mety mihitsy io amin'ny resaka fanatanjahantena kolokolo ny farany zavatra tsy mety indrindra eo amin'ny fanatanjahantena tsy ankanavaka za fanatanjahantena zany fa zay sport rehetrarehetra moa zany exemple tamin'iny le U17 iny nareo amin'ny fédération nave de faly amin'ny résultat azontsika tamin'ny U17 iny fanontaniana ny apetrako aminareo azadino fa io U17 io Barea U17 io mbola Barea ihany zany mitondra ananao hoe Barea ina atao hoe Barea zany de ho an'ny Madagasikara ray manontolo tsy ankanavaka tamin'ny Barea nahazo finalista tamin'ny tranona teo iny nahazo coup de téléphone be za tena mahay baolisa Madagasikara ty tena lasa niova be ohatra zao tena grave après nzay isany iny U17 iny ina zavatra mitranga tena tsisy kabary mihitsy Madagasikara zany vangon'olona gauche à droite 5 6 tsy haiko firy de zay le zavatra zay le makarary ny foko zay satria za gasy tsika gasy nefany zao ny zavatra ataonareo zao maninona raha to de maka joueur tena mahay fa tsy hoe mila mandovola zay vao tafiditra ao zany tsy fanatanjahantena zany amina ary fanambanina amin'ny Madagasikara zany amiko ary tsy mety amiko zany zavatra zany alève ny olona zay tena mahay baolina ina nampatonga reny tranona reny za aloha tezitra kely ina nampatonga reny tranona reny tafiakatra finaly inona nampatonga reny tafiakatra finaly nanao be zareo niezaka ary ny sacrifice nataonjareo ka manino na tsy ataonareo ohatrany koa le mois de 17 io fa ino moa teo fa fananam-baraka anay no azonay ary marary amiko io misy joueur gasy mahay U17 zany nefa mahafaka manao en première division zany anontany reo izy telo mitsamo reo U17 zany efa mahafaka manao première division zany nefa jereny joueur andesinareo any jereny angezany tsy nany anao passe ara tsy anjareo c'est pas normal ça pour moi donc ajanony andeso amin'ny fahamarinana ny raha mbola mijanonao nareo de hoento amin'ny fahamarinana atovy tsara ny asanareo fa manjary lasa mankarary fony vahoaka malagasy rehetra satria malagasy de ray ihany Barea de ray ihany zay tiako tenenina anapiko kely an'izany Anise zay ny zavatra tsy fantatry nyreo olona za moa zany ny olona techniciennareo amin'ny fédération de Zoky Berado zay zoky be anay fantatry Zoky Berado tsara zany rehetrarehetra zany ary averiko kely fotsiny zay firy efatra amin'ny raha zay samy nandalo tamin'izany U17 zany U20 Anise moa izy tany mitody nandeha tany France fa zay telo amin'ny rahalahy de anisany nandalo tamin'ny U17 U20 donc zany zavatra tena important zany mety ahitanao joueur mety andeha andrafitra ny Barea zokiny zany ary nakabazan'ireo Barea zokiny reo de nandalo tamin'ny U17 sy U20 daholo raha tsy tiantsika vatra Badior CDR ry Betabe tsy te teny eto ary Claudio zay olona rehetrarehetra nandalo tamin'ny U17 U20 mety possible tonga any amin'ny Barea zokiny dikan'izany tena zavatra tena important ny sélection jeune averiko eto ihany tonga moa zany de iverina any amin'ny resaka teknika fantatray tsara
fa izoko berado anisan'ny kapiteny équipe nationale zany ary nahay baolina tena nahay baolina izy no DTN antsika ny zavatra misy nefa de teritery terena angamba izy satria na nomination ana coach na ny fijerena mpilalao tsy fantatro zay tena mahazo anazy fa ngamba iangaviana izy mba hiteny fa teriterena mitovy amin'le resaka menasy any menasena ny DTN tsy hanao ny asany forcena izy tsy fantatro fa mila miteny koa ngamba izy satria fotoanany zao forcena izy hanao ny zavatra tokony tsy atao forcena fotsiny izy inome coach ngamba tsy haiko raha misy manana lazaina kely koa nareo amin'ny resaka teknika fa hitako hoe misy forcena zany le DTN atsika anaraka an'izay tiany mpitantanao amin'ny comité exécutif marina tsara fa DTN dia anatin'ny comité exécutif fa izy rery no technicien olona anatin'ny comité exécutif reo tsisy technicien ray ary fa anazy izy zany mitondra ny projet ny fédération nefa kosa terena izy olona tsy technicien no manery anazy technicien aiza moa ny baolina atsika tsy varanila anjarany daholo nge no manao football de jeunes e football de jeunes tsy mandeha am'izay loany tsy fantatro hoe inona ny tena olana ny tiako anampian'izay tenin'ny faneva zay ngamba mba miresaka momba ny DTN atsika raha fa amiko manokana angamba Zokorado olona manana ny vision amin'izany resaka football moderne zany fa hevitra amiko manokana ohatrany araky ny zavatra environnement iainanao anatin'le fédération zany ohatrany hoe voageja daholy de tsy afaka manoatra satria ohatrany hoe atao mascotte eo fotsiny ve le olona hoe mascotte DTN ty image le fédération hoe nisy ancien joueur tato sa hoe avela ampahalalana ny DTN hanao ny asany fa raha ny fahitako anazy aloha tsy miasa ampahalalana tsara izy fa ataoko hoe olo-kafa no migere tanteraka an'le izy de olona zay fantatro hoe amiko manokana mialatsina raha miteny an'izany tsy mahalala ny évolution amin'ny football kitra tsy manana projet satria mila manana projet anao hoentina hampandrosoana ny football des jeunes sy ny football ny vehivavy na ny senior de amiko manokana angamba aloha tsy voagezy izy ary miresaka sika amin'ity resaka sélection U17 ty io Paulin Vavolombelona tadidinao Paulin tsika nahazo ny Kozafa U20 hatreto aloha mbola tsika nahazo ny Kozafa U20 antikely avy any amin'ny école de foot daholo nahazo ny niveau sélectionné tao anatin'io misy an'izany bandiny akademiny antsika bandiny Adresaya ifeniny EPN Anatole Pamphile USGF Ravinal dikan'izany zany tena hoe jeune ampy compétition zay nandeha nanao Kozafa tany misy tena hoe jeune ampy Kozafa tsy voatanisaka eto daholo misy mbola bandy betsaka tao anatin'izay effectif niaraka taminay nanao le Kozafa zay dikan'izany zany hoe olona ampy compétition olona tamina école de foot nandeha nanao tany normal amiko raha nisy mivokatra ary tamin'izany ary zay mbola sahirana vao nahazo an'izany amboara zany tiako tenenina amin'izany zany hoe ny fisélectionnena iza no misélectionne ny ankizy ao amin'ity équipe-pirenena zandriny ity za nisy fotoana entraîneur ny U19 nationaux en Paris FC betsaka ny zandrikely mahay baolina gasy any amin'ny championnat U17 nationaux eto à France betsaka ihany koa ny ankizy amin'ireo école de foot eto ao Madagasikara ireo mahay baolina fa voageja izy satria hitako tsara ny misy zanakianina ao anatin'le izy zanakianina de ohatr'izay foana le izy efa tsy henatra ho andro zareo tsony zany le hoe vaziny zanako alefany fa zao le sportif zany amin'izareo efa tsisy le sport zany amin'izareo efa tsy amiko manokana ho azy de efa tsy rarahindry zareo fa hoe aloha zanako ty de lasa maty ho azy fotsiny le resaka baolina kitra de zay mahatonga namanontany hoe iza marina no misélectionné-an'ny mpanazatra iza marina no misélectionné an'ireny jeune reny na amina jeune vehivavy na amin'ny compétition vehivavy na amin'ny équipe nationale vehivavy na amin'ny lehilahy na beach soccer iza no minome amin'ny mpanazatra de manana ireo mpanazatra hoe manana connaissance hoe
mahafantatra an'izany hoe misy expatrié gasy aty mahay jeune, misy joueur gasy any Edego, misy joueur gasy mahay ary Tamatavy, fa hoe savy hoe misy dirigeant manam-bola fotsiny satria membre ny ao dia hoe tia zanako tsy maintsy mandeha. Zay ngamba ny azoko tenenina momba ny anapiky kely an'izay anapiky kely an'izay resaka football de jeune zay araka ny bolida teo ny tompona andraikitra voalohany amin'ny football de jeune ao Madagasikara. Football de jeune zany moa zany ataty amin'ny katita kely enina taona ka hatrany amin'ny atao hoe 20 taona hatrany amin'ny 20 taona ka zany andraikitry ny directeur technicien national de tena no mampiroborobo an'ireo ankizy rehetrarehetra ireo. Araka ny tenen'ny bolida teo hoe eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona reny ve radoa mahay baolina, tena olona mahay baolina mahafantatra football lalao ela tao amin'ny nosy ravavy, efa ela koa izy teo amin'ny sehatra baolina kitra tao an-tanàna. Inona ny antony tsy mampizarizary ny championnat de jeunes ao Madagasikara? Inona ny antony aty amin'ny katita kely fanilika daholo izy ny mampanao anazy tsy fantatra tsony zay tena marina iza ny tena tompona andraiky. Raha ohatra ianao Zoko Berado misy olona manery anao manageja anao, miteneny ianao fa fotoanany zao satria simba le baolina kitra malagasy, tena simba tanteraka. Le fanagejana ataony zareo maro iverina amin'izay tsika mantsy satria ny menace intimidation zany de tena misy mihitsy anatin'ny baolina kitra malagasy satria ny tenako zao ary de voany zany tamin'ny farany teo tany Kenya. Za moa inona za tsy olana zany, zakako zany, ary ny tenako zao mihitsy no menacena ny tenako hoe za tsy maintsy deux mandat. Zange tsy candidat averiko any za tsy candidat fa le menace zany tokony ajanona. Betsaka ny zavatra hitatsika menace tena zava-dozy fa mba ajanony reto tompoko, ajanony hatreo, aza menacenareo ny arbitre anovany score ny lalao sanatria ny vavana diny lela, fa zany zavatra zany tena fahotana mafaty eo amin'ny sport. Ary zany zavatra zany de voarakitsy ny kody etika sy ny kody ny charte olympique, ary zavatra mahafaty zany. Raha andeha hanao pression arbitre ianao mpitondra club dia hanao pression arbitre hoe tsy maintsy mandresy ny ekipako sanatria ny vavana diny lela. Ary zavatra zany reo arbitre reo ao aminay ao daholo ny message fa tena misy zany, fa mba hajanony re resaka menace intimidation amin'ny baolina kitra fa tsy mitondra antsika makay izy io ary tsy mahagaga raha premier tour tsika de vita satria nahoana menace no manjaka. Ary tena misy ty zavatra ty teneniko anareo mety il y a 2 ans ngamba ny finale lalao championnat de Madagascar menaceny zareo ho atao kidnapinina ny zanaky ny président na club anankiray. Tena misy zany, tena teneniko anareo zany, tena misy zany ary misy proof zany fa aloha re tompoko andeha mibaolina de resy tsy akoraina zay mandresy tsy obiana fa aloha andeha mibaolina ohatrany nataonay zay ngena baolina tao Madagasikara nanao koa tao Paulin bolide aloha andeha mibaolina, aloha rangaha andeha mibaolina normal, aza mba mifampimasy menace, aza mba mifampikasitanana, ny fikasitanana koa tsy mety. Ary hitatsika rehetrarehetra zany atao ny kasitanana tatana club ave ianao de kasitanana mpanazatra, ianao ve membre na institution de ikasitanana mpanazatra sanatria zany tsy mety zany. Ary zany zavatra zany raha ianao mpanazatra mpanabe no mikasitanana sehatra amin'ny baolina kitra de fahotana mafaty zany tadio. Hitatsika tamin'ny vidéo reny zany misy koa mpikambanao amin'ny club anankiray mamono arbitre, hitatsika tamin'ny championnat Madagasikara zany. De zany de mahamenatra fa tsy mety zany. Maninona ny arbitre ny vononao, arbitre de tous tonga de menany totondro ao de mitsoka. Tsy misy fandraisana ndraiky raha tsy misy ninona fa de jerentsika hitatsika ny vidéo zany, hitatsika tamin'ny zavatra rehetrarehetra tsy mety zany zavatra zany. Ajanony ny violence eny ambony terrain ary hitatsika tamin'ny farany iny ihany koa na de filohan'ny institution zao ary de mikasy tanana mpilalao. Izany rehetrarehetra zany tompoko tsy azo atao ianao mpitondra, ianao exemple eto amin'ny firenena de ianao kasy tanana mpilalao, tsy mety zany. Ary averiko ihany ao anatin'ny tsy azo atao zany anatin'ny lalàna ny sport ary anatin'ny charte olympique zany fahotana mafaty. Bani ianao rehefa manao an'izany, bani eto amin'ny sport.
miandro zahay ajanony zany ajanony menace intimidation ny inona koa le zavatra ataonao rehetrarehetra tsy mampandeha amin'ny baolina fa alora anga andeha amin'ny baolina aloha baolina tsotra tsisy tsindry zay mandresy resy aloha andeha amin'ny baolina tetratany tsara ranga le fédération meo mivolana ekizy de amboary tsara le baolina fa tsy mety ranga io zavatra ataonareo io ary tena tsy mety io fa ny olona fotoanan'izao mitenenina tsy haiko aloha fa de ameko an'izy efa tam'zany izy fa anisesy Paulin raha manafitena ny anapiko an'izay tenin'ny faneva zay ngamba voalohany indrindra aloha le resa mbola anao fanadihadiana kely ny tenanay moa momba an'izay fa satria misy an'izay mpanazatra anay tany amin'ny Kozafa U20 izy monsieur Jean-Marie ny anarany monsieur Jean-Marie coach ao Antsirabe izy ohatrany hoe tsy mahazo mitantana club ao Antsirabe tsony hono izy hatramin'izao noho ny menace mahazo anazy dia ohatrany hoe tsy mitantana fa mbola andeha ny fanadihadiana momba ny coach Jean-Marie. Faharoa manarak'izay nisy any hoe araka ny tenin'ny faneva teo hoe nisy hitantsika tamin'ny télé hitantsika tamin'ny tambazora reny ny mpitantana institution mamono ary raha fahitako azy ngamba iny ankizy voafelaka teny ambony terrain iny manana droit izy hitory fa matoy iny mbola tsisy resaka hatramin'izao dia mety misy ny tsindry mahazo anazy hoe raha manitatra eo anao dia vita momba anao ohatr'izay le izy. Tamin'ny andro championnat-nay mandeha any amin'ny faritany ianao tsy moramora zany mandesy any amin'ny faritany zany Forcior, Ascum, Bedabe ny ekipa tany fa amin'izao ohatrany hoe club anankiray na roa fotsiny sisa no hitako hoe tsy maintsy matanjaka ve sa hoe mila tsy maintsy ireo hoe tsy midika zany hoe tsy mahay ny mpilalao amin'ireo club ireo fa ohatrany hoe nisy zany eo ray aman-dreny mpitantana manao investissement ana club dia raha mahazo ny tsindry azo lena foana ry zareo hoe ty club ty tsy maintsy tia manao finale tsy maintsy tia ny ao anatin'ny 4 carré ataoko ngamba fa ho faty ny baolina kitra satria na izatsy amin'ny toerako raha mandany vola ny mpitantana nefa misy limite ny lalana tokony andanan'ny zareo dia lasa maty ho azy fotsiny le championnat ary tsy afaka hampandroso ny baolina kitra tsika satria raha misy ireo club kely raha ataoko zao ohatra any amin'ny Telma Coupe de Madagascar misy ny club kely misy ray aman-dreny ao mahay ny ankizy dia tsy maintsy tapahana hoe non tsy ireo ny atao mandresy anreto fa tsy maintsy reto ny atao représenter amin'ny Madagascar satria reto ny ekipa manam-bola ve dia lasa ho faty ho azy ny baolina kitra amin'ny Madagascar satria tsy afaka miaro ohatrany ny aty mihitsy zany hoe le petit poussé a fait un exploit fa rehefa tonga eo amin'ny lana dia tsy maintsy kendainy ireo tsy maintsy kendainy fa tsy maintsy reto anarany reto any manao finale na demi-finale dia zay zany araka ny tenin'ny faneva teo ovay amin'izay raha le fomba fijeriny baolina kitra efa fotoanan'izao zay tena miteny anareo fa ny divanay eto hanovanareo an'ny rafitra fa zay tsy hitady place na hitady toerana mihitsy fa hanovana an'le rafitra hoe mila vision hafa amin'izay le izy mba manoro zay manipy-resaka zay tsy mitady toerana mihitsy zay toerana io efa anareo zay tsy manana moyen zay andoavana kiky seso hoe tiany ianao ataovy an'izao mety aminay placenay eto aloha ataovina ianao mba manipy hevitra ihany zay ovao amin'izay le vision amin'ity resaka baolina kitra ity ranga fa oka zay le tsindry azo lena sy ny kolokolo fa mijaly daholo ny environnement ny baolina kitra rehetrarehetra hatrany amin'ny vehivavy ny arbitre ny sponsor tsy voalovola ny futsal ny tsy haiko tsony dia tsy afaka miaina ohatrany hoe olona tsy mahay milomano zany dia ohatra tanao le olona sepitra ireny ny baolina kitra tsy afaka miaina tsara hoe rano aty dia miaina tsara ao anaty miaina ohatr'izay foana ny baolina kitra fa oka izay le fangejana oka izay fa bolida moa zany iny moa zany efa tenen'ny bolida daholo iny dia izay efa tsamalamo moa tsy efa fantanareo ihany fa mahazo message mitovy daholo avy any mpankafy baolina kitra malagasy noho ny zavatra mahazo an'zareo ny mbola resaka tsindritsindry ty moa zany sy menace ny zareo rehetrarehetra ty menace ny arbitre menace mahazo amin'ny mpanazatra mety misy joueur koa raha vao menace ka zany moa zany zany dia anisany tsy mampandeha ny football malagasy iny ny antony zany zavatra zany lasa ohatrany hoe ny ekipa zay tiany zareo alefa moa zany dia lasa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy maharesy ho azy satria misy coup d'arbitre io misy an'izao io ka zay mampatonga amin'ny baolina kitra malagasy lasa lavitra mihitsy eo amin'ny sehatra africain ohatra hoe Champions League africain
miainga avy eo amin'ny menamenace io mampatonga ny baolina foot Madagasikara io amin'ny équipe locaux Madagasikara tsy lasa lavitra amin'ny resaka eo amin'ny sehatra africain Champions League. Antony lehibe zany zavatra zany fa tsy tsapanareo Madagasikara zany zavatra zany. Satria rehefa tonga amin'izay ny contre Mazembe, ny contre ny Al-Ahly any Egypte, mahazo nareo olona efa avy lenta be zany Al-Ahly zany. Angamba misy an'izany tsitsindry zany misy an'izany menace tsitsindry avy lenta zany fa fahaizana anjareo ary fahaizana nampatonga anjareo tonga any. Ka za mampatonga antsika rehefa midona amin'izareo reny dia resy foana mazava be satria zareo anga malaiky lembena anareo zany. Zay le izy zay ka ajanony fotsiny le mbola le toy an'le menace moa zany tiako azavana. Za nisy zany za tsy mametsin ny arbitre mihitsy tena za tsy mametsin ny arbitre. Misy ny tsindro mahazo anazy dia tsy maintsy maharaka izy sinon tapaka ny tenany. Ka zay le problème zay dia lasa tsy mampalahelo daholo ny institution rehetra amin'ity resaka baolina kitra ity mahazo an'le tsindry azo lena. Marina aloha zany tenen'ny bolida zany mataotra ny olonako fa mahita hoe tonga dia mataotra menace ny zay raha zavatra ataonao zany tsy araka sitraponao fa tsy hoe tsy maintsy manaiky zany ianao satria raha votsy manao le izy ianao dia tapaka koa ny lonao. Dia zay le problème le mahavoan'le zao Madagasikara. Teriterena foana le teneninareo zay. Zay zavatra zay mila ovana zany. Fomba fiasan'ireo fédération ao mila ovana tanteraka zany. Ka manomboka zao dia mangataka aminareo fantatsay fa mbola maro ny olona tsy voatonona rehetra ka misy miala tsiny amin'izay mety ho adino. Avy eo koa na izany aza manasa anareo izay rehetra izay mba ho tonga amin'ny sabotsy amin'ny hetsika fanarenana hetsika ampieritreritra sy ampiova ny fomba fiasa ao amin'ny FMF ka mangataka aminareo voaka malagasy mpitia kitra mpanentana rehetrarehetra mpividy maillot rehetrarehetra mpilitra eny ambony pilitra ao amin'ny stady mangataka anareo rehetrarehetra zay dia mba ho tonga amin'ny sabotsy io eo Mahamasina mangavy anareo mba ho tonga maro mba ampiseho antsika ny zavatra tsy mety zay ataony eo amin'ny fédération mba ampatonga sainany zareo raha tsitsika tsy mietsika raha tsitsika mijery fotsiny ohatry zao manao zay tiany zareo atao amin'ny fédération ka mba mangavy anareo nareo mpitia kitra nareo namana rehetrarehetra zay tiany football gasy zay tia ampanjoso tsy manahaky an'le sasany tako masony io tako masona zany sasany hoe mahazo tombotsoa dia tako ny masony zay ataon'ny fédération amin'zareo dia mety foana ohatrany any amin'ny paradisa zany football malagasy ataony amin'ny fédération sasany moa tsy amenatsiny sasany zany hoe tako ny masony tako ny ariary takony raha fa tako ny ariary io masonao dia tsy mahita zavatra mangilatsy atsony zany ianao fa zay ataon'ny fitonjana ao dia mety foana aminao dia ohatran'izay zay zavatra zay tokony esorontsika amin'ireo namana zay tena tia ampanjosan'ny football zay le izy namana zay tia ampanjosan'ny football namana tia ampiovany fomba fitantana fédération fa tsy le namana le voatakona ny ariary masony dia tsy jamba zany zay ataon'ny fédération zany dia magnaraka reny zany iny ataon'ny fédération marina président mety ny ataonao mety ny fitantanana tsy izay le izy fa olona ampiova ny football gasy fomba fitantanana ampilamina reo joueur ampilamina ny équipe nationale tsika ho azo ny prime ilamina reo joueur reo concentré zay zavatra hetsika ho ataotsika ampiovany zareo ka ameko ny faneva bolida anampy an'izay hetsika zay. Ok. No reo antony rehetrarehetra ny teneninay teo reo zany no ny antony rehetrarehetra ny teneninay rehetrarehetra teo dia anao hetsika tsika manainga ny petit kitra rehetrarehetra le petit kitra ny spectateur zay tia barea manainga zay tia baolina rehetrarehetra tonga eo atambarina andrina amin'ny sabotsy amin'ny 20 sasany ho an'ny petit kitra rehetrarehetra miantso ihany koa ho an'ny membre fédération rehetrarehetra membre fédération rehetrarehetra moa izy ny club ny mpilalao ny mpanazatra ny mpitsara ny mpitantana reo moa ny membre fédération satria tsika no manana licence miandro atsika rehetrarehetra alohan'ny tonga eo atambarinandrina amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 20 sasany dia mbola manentana atsika veriko ihany noho eo antony maro samy hafa be da be reo tsindry menasy
vola tsy voaloha, kitrano atrano, kolikoly, tongava re olona, tongavantsika menakavy ny antony tongavantsika eo dia manetana mba hiovan'ny mpitatana ao amin'ny fédération malagasy ny football, mba hiovan'ny zareo, mba hamerenany ny tena baolina madio, tsy misy tranotrano, tsy misy tsindry, baolina marina fa leo kolikoly ny petit baolina kitra malagasy, tena leo. Ka miantso anareo petit baolina kitra malagasy sy tsika mpikambana amin'ny fédération, tsika mpitondra club averiko ihany, tsika mpikambana amin'ny fédération dia mpitondra club, fatana zany ny club, ny mpilalao, ny mpanazatra, ny arbitre, reo tsika no mpikambana fototra amin'ny fédération dia manasa tsika ho tonga maro be hiteny sy hanambara ny zavatra tsy mety ataon'ny fédération mba hanamboarana izany, miteny ihany koa ny zavatra tokony ho ahitsiny zareo, ary manasa ihany fédération koa ho tonga mba hienonareo satria ilaina ny fanitsinana ny kritika mba hiovanareo satria alora nga andeha baolina normal ampy zay ranga ampy zay filo taona zay tsindritsindry azo leny ty tsy mety fa aloha hiova ranga le zavatra, araka ny teny misy anabavy koa teny amin'ny sport rehetrarehetra, andao ranga na mpanao sport rehetrarehetra raha misy ohatr'izany koa aminareo any, andao hitolona aleo hiova ranga ny zavatra eto Madagasikara fa tsy mety zany, ary ny fanatsanjahantena no ahafahana mahafantatra ny firenena anankiray. Tsy misy nafantatra Madagasikara zany, ohatra fotsiny bolide ao Paris FC, vao makao Paris FC anao vao miteny malagasy dia fantatra hoe bolide, makany a Bulgarie anao miteny ange iza misy Madagasikara to dia fantany Yanissé, ohatr'izay daholo. Ary io zavatra io mampafantatra firenena, ary zavatra ngeza be io fa ny antsika moa atao inona moa izy ty gesta fotsiny ery tsy nefa zavatra tsy mandeha amin'ny zelona tambany ato fa andao ranga amboarina baolina kitra malagasy, ary tongava daholo ranga eo amin'ny tambarina andrina ampiseho an zareo fa tsitsika io baolina io, ary indrindra mba hiova ry zareo. Zay ny anangama fa dia nisy point important adinko nanindry anazy teo, mbola ho resahatritsika koa ty section président section ligue, mbola ho resahatsika koa reo rehefa amin'ny fotoana manaraka le hoe misy formation zao dia aiza ny volanareo dia kepohana ny vola dia roa taona théorina mbola tsy tonga ihany le formation, lany fotsiny ny vola, fa mbola ho resahatsika io bon. Efa nanipitenena le président ny section moa fa zany ndray mbola ny zestiavany hoe raha te hiresaka aminy dia za tsona fa mbola ho avy, mbola misy fotoana hiresahako aminao fa tazomy any aloha le volanay fa tsy maninona mihitsy, fa mbola misy fotoana daholo zavatra rehetra. Ny président ny ligue zay tsinjiko teo efa misy efa manomboka anina, mety aminareo nga mba tsy manao vava fa raha ho resahantsika eto anahirana koa ny mahazo anareo fa aloha miendry tsara dia mifitsaka tsara, fa misy koa ny dossier fa mangina aloha mifitsaka tsara fa ho vao fotsiny ny baolina kitra. Zay ngamba ny azoko tenenina aminareo. Zay ngamba ny tsaiko efa tsambalamo zany efa hainareo amoa zany fa nitaky ny fahamarinana ary ny fiovan'ny ao amin'ny fédération zany mampatonga anay mijoro eto mba tiana hiverina normal zany baolina kitra malagasy satria marary loatra ho an'ny vahoaka malagasy ny kolikoly zavatra mitranga ao, ka zay mampatonga anay efa tsamitsamy mijoro, ary izay tsy anaiky raha tsy ho avelanay io raha tsy mandeha amin'ny laoniny io, rehefa vao mandeha amin'ny laoniny io dia faly zahay satria tonga le tanjona nataonay efa tsamirahala. Fa zay aloha ny avy aty amiko androany meko amin'ny Paulin fitenena sao dia mbola misy kepohana bolida sao dia misy hafatsa kely amin'ny sabotsy io. Non, manentana antsika mpitikitra rehetrarehetra, président na club surtout reo zay matsiaro tena fa tia baolina ho avy amin'ny sabotsy ao tambarina andrina amin'ny 1/10 sasany amin'ny 1/10 io dia araka ny teny faneva teo hoe tongava ny solotenany ao fédération koa mba manao échange amin'ny olona zany ka araka ny fitenin'le raha namana ray zay hoe angamo anisan'ireny ny baolina kitra, atsika rehetrarehetra ny baolina kitra dia mba mienony avian'ny sasany koa zany, mba ilaina koa mienony avian'ny sasany fa problème atsika manko le hoe zay amin'ny toerana ohatr'izao dia zay tsy menony ambany, zay le olana fa mba mila enona koa ny avian'ny tsirairay donc manentana atsika rehetrarehetra mba ho tonga ao fa football atsika rehetrarehetra tia baolina kitra ty ozy ny fitenenan'le raha namana ray zay. Fa ity olona ty moa zany tsy hoe football ihany kosa fa fanatanjahantena rehetra ao Madagasikara ao, za mampatonga atsika mitsangana mba hijery amin'ny sport rehetrarehetra ao Madagasikara.
ohatrany ka ny rugby reo koa ne mampalahelo jerevana fotsiny fa tsisy olona mirarany ireo mpanao rugby reo e. Ka mila za mbola ho jerevantsika daholo ary atsika tsy hijanona raha tsy mitovy daholo ny fomba fitantanana ny fanatanjahantena ao Madagasikara. Ok, zay ary zany fa mametraka beloma rehetrarehetra ho antsika rehetrarehetra nanaraka ny video androany de manome fotoana antsika amin'ny sabotsy io avy zao eny Tambarinandriana averika any sabotsy avy zao eny Tambarinandriana hitolontsika amp'izay ny football kolikoly amp'izay ny football tsindry ampiseho antsika fa tiantsika io baolina io ary mila miova ampitatana baolina kitra malagasy mila miova ny toe-tsaindry zareo tongava koa ianareo mpanao sport hafa raha ohatra misy ohatr'izany koa ny sport misy anareo fa miara mitolontsika fa sport ray ihany fa dia miantso antsika rehetrarehetra piti baolina kitra piti fanatanjahantena ho tonga eo Tambarinandriana isika rehetrarehetra zay zany fa dia amin'ny sabotsy manome fotoananareo rehetrarehetra eo ny Tambarinandriana hitolona ho an'ny baolina kitra amp'izay zay fa dia mametra beloma zay efa tamin'ny rahalahy Veloma daholo.